taranja ady totohondry raraka teo amin'ny ampahefa-dalana Nomenjanahary Tony ho an'ny taranja ady totohondry latsaky ny 20 kilao tamin'ny lalao Afrikanina zay amin'izao fotoana izao moa zany zay efa nifarana Tony zay nandray anjara tamin'ny lalaon'ny nosy zay tsy tafavoaka ihany koa tany amin'izany lalaon'ny nosy zany satria dia teo amin'ny famaranana izy niady medaly volamena saingy votsitra ho azy izany fa tany amin'ity lalao Afrikanina ity zany dia teo amin'ny ampahefa-dalana ny Raraka Tony Nomenjanahary. Tamin'ny alalan'ny fanajanona mpitsara ny ady teo amin'ny 2e ronina no naharesan'ny Nomenjanahary Tony nanoloana an'ilay Botswane Mohamed Rajaba ho maleriva nandritra ny ampahefa-dalana ny lalao Afrikanina taranja totohondry sokajy 20 kilao. Nandritra ny ronina voalohany dia efa nisain'ny mpitsara indroy Tony, mbola nitoy izany teo amin'ny ronina faharoa. Tsy nafapo ny mpitatana sy ny mpanazatra malagasy moa izany fomba fitsarahana izany izay lazain'izy ireo fa mitanila.